ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarahaba antsika ry havana natratry ny Paska 2024 mandresy ny fahafatesana ny tompo andro voalohany amin'ny herinandro zao a matsiaro zany isika kristianina rehetra velona ny tompo hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika ka dia miarahaba antsika amin'ny anarany Jesosy dia ho aminareo anie ny fiadanana. Manasa antsika ry havana mba iraiombona hiara-iaino ny tenin'Andriamanitra izay maneho sy manambara izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany a milohan'izany a ndeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ianao izay efa nanome anay an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ilay Andriamanitra nitondra ny Elokaia teo ambony hazo fijaliana ka indro velona nitsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesana. Misaotra Andriamanitra raha eo noho izany lalana nitondranao an'i Jesosy zany, izay fantatra efa mafy tokoa hoe ny aretany nandritra izay herinandro masina izay, ary indro a velona ny tompo ankehitriny, ary velona mandrakizay ndreto ary izay tompo te hianatra indrindra ny amin'izay ambarana izany fahafatesanao zany Jesosy, ka nirinay dia mba hampitomboy ny finoanay ary mba haretanay ao amin'ny fanompona sy ny fanarananao Jesosy. Dia misaotra Jesosy fa ianao santatry izay efa nodimandry ka mba hiainanay izany ary hatokisanay fa izany no fanantenana vaovao, fanantenana kristianina izay tokony hanananay mino. Tompo hampitomboy ny finoanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofinaina ho antsika anio ary dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araky ny Jaona 20 ka ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny 10. Anaraka izany fakiteny izany tsika izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa, mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voahaisitra amin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera izy sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalainy olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niara niazakazaka izy roalahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra ny Petera ka tonga taloha tao anamin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty mipetraka teo, ary mosary izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga talohany teo amin'ny fasana ary nahita ka nino, fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy dia lasa
indray ny mpianatra noty tany aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anio alahady ariavana no Pasika izay narahantsika indrindra ny fahatsiarovana izany hoe nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izany. Ary hitarika antsika indrindra ariavana amin'ny fahalalahana tsara fa izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany ny fototra iorenan'ny finoana kristianina, izay ambara fa endriky ny fahariana vaovao izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izany. Ary izay fahariana vaovao izay dia manambara fa resy ny fahalovana, resy Satana. Raha mijery antsika izay lohahevitra nambara eto ry havana, dia mba ho antsika koa no atao ny antso ankehitriny eo anatrehan'izany hoe mandresy ny fahafatesana izany ny Tompo dia mba misy fianarana tokony ho raisitsika, satria Kristy mantsy ny sandatry izay efa nodimandry, ka dia isika koa dia hatsangana amin'ny maty noho izany Kristy nandresy ny fahafatesana izany. Ka dia eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompontsika dia miandry tokoa amin'ny faharetana mba hitantsika izany fitsanganana amin'ny maty izany. Ka raha izay voasoratra ry havana dia manambara fa isany mbola velona ka hatratra izany fotoana izany. Misy kosa ireo efa nodimandry ka dia tsy mahatratra izany fotoana izany kanefa dia ho hatsangana amin'ny maty daholo na izay velona amin'izany fotoana na izay maty amin'izany fotoana. Ka dia ho antsika indrindra ary raha mandresy ny fahafatesana ny Tompo dia nomena ho antsika koa izay atao eo am-piandrasana ny fitsanganantsika amin'ny maty. Ny kristianina ary rehefa miandry ny fiavian'ny Tompo izy hanangana ny maty dia mandray izao fiainam-panahy izao. Ka dia fampianarana lehibe ho antsika no ilaina eto, inona ilay fiainam-panahy tokony hananantsika. Voalohany ry havana dia izao no hitantsika hoe aza mitady ny maty intsony. Aza mitady ny maty intsony. Hitantsika amin'ny andiny voalohany sy faharoa eto amin'ity Jaona 2:20 izany. Aza mitady ny maty intsony. Arak'izay fomba mpanao tamin'ny Jiosy hitantsika eto dia tokony hosorana manitra ny maty, menaka manitra ny maty. Ka anjaran'ny vehivavy moa izany, Toro Maria Magdalena fa tsy vita Za moa misy hevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina dia tsy vita izany fanosorana ny fatin' Jesosy izany. Fa efa hariva ny andro ka dia nalevona izy. Izay ny voasoratra ry havana. Na tsy arotsy nahavita didy ry Maria Magdalena ka dia vao maizimaizina mihitsy izy dia nakany amin'ny fasana mba hanositra menaka ny fatin' Jesosy izany. Kanefa dia rehefa tonga tany izy dia nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana. Ary ny faharoa mba tonga teny ny fasana koa dia ry Petera sy ilay mpianatra izay tian'i Jesosy izay. Ka rehefa tonga teny ry Simona Petera, rehefa tonga teny ry Maria dia izao no eritreritry izy ireo dia ny hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny Tompo. Everina fa nisy mpangala-paty tao ka ny fatin' Jesosy nangalarin'ny mpangala-paty. Ka dia nilazainy tamin'ny mpianatra koa izany hoe nalain'ny olona tao ny fatin' Jesosy. Ireo olona ireo ry havana dia tsy iza fa ny fahavalon'i Jesosy ihany fahavelony no azo eritreretina fa nilazainy hoe olona teto. Izy ireo naka ny fatin' Jesosy. Izany nefa moa dia hitantsika ny tsy fahamarinana izany fa eto ry havana raha mandray isika hoe aza mitady ny maty intsony dia izao hoe ataontsika ny didy eo anatrehan'ny havana izay nodimandry, izay didy azo atao amin'iny izy
mialohan'ny andevenana azy zany dia ataontsika izany. Tsy dia hoe manahirana be na mamboly didy samihafa tsika eo anatin'izany fahafatesana izany. Ny antony dia izao matoa vao hisy menaka manitra dia sao dia efa misy fomba zany azontsika ialana eo amin'izay nodimandry izay. Dia ilay fombafomba antsika eo amin'ny tany sy ny firenena misy antsika samy manana izany mantsy na ny vohitra, na ny distrika, na ny faritany, samy manana ny fombany fa ny zava-dehibe dia izao hoe ireny fomba ireny dia nataon'Andriamanitra tsy tanteraka tamin'i Jesosy. Nisy fisakanana tena mampiavaka mihitsy reto vahoaka reto eto dia izy tena nampianarina izy mba tsy hisahirana amin'izany olona maty izany. Fa raha fitiavana moa io ry havana, indraindray dia misy tokoa ny olona izay maneho izany amin'ny endrika hita maso amin'izay fara-fitiavana izay, kanefa dia rehefa sitrapantsika hoe rehefa kristianina tsy mila manao zavatra sarotra izany intsony ny fomba mampanao rehetra fa tokony mba hitsy amin'izay sitrapon'i Kristy. Ka eto zao rehefa mandinika eto dia mahita mihitsy an'izay hoe nahoana ny voasakana hoe tsy azo atao fombafomba intsony Jesosy ka tsy voahosotra menaka manitra. Ao ny andro efa hariva nefa azo heverina indrindra ry havana fa ny hevitr'Andriamanitra dia izao hoe esory ary azo atao intsony ny fombafomba samihafa fanao amin'ny razana na ny olona maty andeha tsy atao intsony izany fa tsy misy loatra mahasoa ny olona maty izany. Fa ny tena mahasoa ny velona ry havana ndao ka tsahana atao izany hoe raha marary ny olona andeha hitondrahana rano mangatsiaka kely izy na rano mafana izy mba hosotrony andeha tsika ny hoe fitiavana amin'ny olona izay mbola velona fa tsy ny olona maty. Fa rehefa maty ny olona tsy misy azon'ny olona atao intsony. Fa izay ny ampitantsika ry havana amin'izay hevitra hita eto koa lazaina fa nisy nangalam-paty tamin'izany fotoana izany ary dia ny hoe ny fatin'i Jesosy izany matoa eto dia nangalary ny olona. Izany ry havana dia misy tokoa fianakaviana ray manontolo, ray fasana, ray very dia aleo izay very ihany fa manao izay azo atao ihany tsika amin'ny fiambenana zavatra tokony atao. Fa mampahery antsika kosa ry havana raha sendra izany ianao hoe halatra tao lapaty izany dia andeha hapetrao amin'i Jesosy ny fiainantsika. Aleo hangalatra izay hangalatra. Fa isika kosa dia hanorina ny finoantsika sy ny fanantenantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra ry havana. Hain'Andriamanitra ny miaro antsika, ny miahy antsika eo anatrehan'izany fombafomba samihafa izany izay azontsika atao anialana. Asa malahelo fa ny tompony manangana ny nodimandry rahatrizay tonga izy amin'ny endrika izay anehoan'Andriamanitra azy. Fa zavatra faharoa koa ry havana mba fampianarana ho raintsika eto eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 dia miresaka indray hoe aza ho isan'izay tsy mino fa mba mino aza ho isan'izay tsy mino fa mba mino. Eto rehefa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy ry havana dia nitsirika tao am-pasana ilay mpianatra iray tonga voalohany, tsy saniditra tao izany. Fa ilay mpianatra anankiray izay tonga faharoa dia Simona Petera moa izany dia tonga Simona Petera dia niditra tao am-pasana ary nahita ny lamba-paty nipetraka teo ary nahita koa ny mosara izay nafehy ny lohany tsy mba mipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Izany anie ry havana dia porofo manambara fa velona Jesosy, tsy nangalarina izy fa raha faty ny nangalarina dia mbola nifono ny maty. Fa eto tena Jesosy velona mihitsy niala tao anatin'ny lamba-paty izany tsy teo izay maneho fa efa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy. Ka mba ho isan'izay mino tsika izay ny zava-dehibe fa tena nitsangana maty tokoa ny tompo, tsy nangalarina ny olona, tsy angano na rira fa indro ny lamba-paty nipetraka teo
Andriamanitra izy maty Jesoa, satria izay no hevitra nataon'Andriamanitra mba hamonjena an'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra koa izy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana satria ten'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra tsika raha avy nankalaza izao herinandro masina izao ry havana izay maneho izany. Fa velona tokoa Jesoa ary ny teny eo amin'ny filazantsara sinoptika dia milaza hoe nahoana re no ato amin'ny toerany maty no tadiavanareo ny velona fefa velona ny tompo fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy ary dia marina ny pirofo iray lehibe izay hitantsika eto maneho izany. Fa ny fahatelo ry havana dia zao hoe minoa ary fa ny soratra masina dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany indray. Dia hitantsika ry havana fa tamin'ny fahavelona Jesosy dia efa intelo no lazany amin'ny nitsanganany intelo miataona be zao. Any amin'ny testamenta taloha dia ny mofonainantsika tamin'ity ny perikopantsika tamin'ny herinandro masina mampitodika antsika izay lazain'ny testamenta taloha izay maneho ny fiafenany izany hoe fitsanganany Jesosy tamin'ny maty izany fa faminaniana izany tanteraka aty amin'ny testamenta vaovao izany. Ka io soratra masina io ry havana anisan'izay tokony hinotsika izay voalaza ao fa manambara feno ny momba n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, manambara feno an Jesosy Kristy tompo ilay nitsangana tamin'ny maty, manambara feno an'Andriamanitra ho ray-pahary zao tontolo zao fa azo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Saotra n'Andriamanitra tsika manana zany soratra masina zany ary dia anjara tsika dia zao andeha hianatra, dia handinika izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ao na lalantsika ny lalam-pamonjena izay nataon'Andriamanitra ho antsika ry havana. Koa dia ny tompony hampazava ny saina sy ny fomam-panahintsika mba hitoerantsika ao anatin'ny finoana marina ry havana. Fa eo amin'izany andininy fahavalo sy fahasivy izany no maneho izany herin'ny soratra masina izany. Raha vakina mantsy dia izao ny fanambarana ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Rehefa niditra izy nahita ny lambam-patony mipetraka tery izay vao nino. Fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesoa dia lasa indray ny mpianatra no tany aminy. Ny tsy fahalalana ny soratra masina dia mitondra fahafatesana eo amintsika satria tsy halalantsika ny marina momba ny lalam-pamonjena izay nataon'Andriamanitra antsika. Azo atao ry havana ny mianatra mandinika mandalina ny tenin'Andriamanitra mba hafantarantsika ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Rehefa malala ao amin'ny tompo mahereza daholotsika androm-pifaliana ary andro tokony ho ambara ho fantatry ny mpino rendrika maneran-tany na izay tsy mpino koa azy amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara fa velona Jesosy ary efa nitsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatry izay efa notomandry. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika dia misaotra indrindra Jesosy no nanomezanao anay ny teninao tamin'izao androny izao. Ampitomboy ireny finoanay mba hinonay fa velona ny Andriamanitra dia faly indrindra sy ravo izay eo anatrehan'izany ary afaka matoky ianao amin'ny fotoana rehetra. Dia misaotra Jesosy. Vavaka izay ho ary ho an'izay mino dia mba hitoetra amin'ny finoana marina izy ireny. Ka ho hitahirinao ny asan'ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara dia amin'ny fanambarana fa velona Jesosy ny vitozy filazantsara dia mba ho tanteraka sy ho lavorary izany. Omeo anay fiangonany ny hery entina mahanatanteraka izany tompo. Dia mivavaka koa izay ho an'izay rehetra mbola tsy mino ianao ane mba hitarika azy amin'izao andro pasika izao ka ho liana izy handresy alala zany vaovao mahafaly zany
ka mba hiena tompo nisan'izay tsy mino hoe satria indray ny filazantsara izy. Ny fifaliana iary dia ny fanantenanay dia ianao Jesosy izay tonga montsy sy hitady ny very dia sambanana anjara amin'izany ireo tsy mino tompo. Dia amin'ny anarao Jesosy no angatanay izany vavaka izany dia misaotra indrindra tompo. Mivavaka koa izay ho an'ireo izay tsy mba afaka nankalaza ny Pasika noho ny sakatsakana samihafa tompo. Ao indrindra moa ny marary na ny manam-pahoriana na ny sahirana na koa misy koa ireo kamo dia mivavaka azy ireny izay mba hitantahana anao ny dian'izy ireny koa ka andreseny izany sakatsakana izany. Vonjeo ireo olona ireo tompo mba tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainany ny sakatsakana samihafa. Dia amin'ny anaranao Jesosy ary no angatanay ny vavaka apetraka tanteraka eo am-pelantananao ny fiainanay rehetra dia nenio ny ampitso ary mandrak'izainay misaotra tompo. Ny vavaka ary dia farananay kakambanay amin'ilay nampianaran'ny tompo manao hoe fiainanay izay ny lanitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao izay atamtariny ny lanitra miloana ny izay sazo aminay ary mandelany elokay tahaka ny amelana izay leka taminay aizatotranay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy mihery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo antsika ry havana natanteraka izay fotoana izay ampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra kapiorina antsika betsaka ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia manasa antsika rariva naraka ny comédie musicale izay ombona antsika amin'ny hafa manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ary rapitso dia hitsangatsangana antsika arak'izay efa niomana antsika kristianina mba ho tonga amin'ny 7 maraina eto Ambohijanaka eto amin'ny fiangonana ary hitondra ny sakafo masaka petra ho amam-bavaka mba ho fifaliana lehibe ho antsika ny fiombonana ary afaka hiaraka ny amin'izany. Saotra ry havana dia marana amin'ny fotoana isika. Saotra Jesosy fa afaka mifampizara zavatra maro izay amin'izao Pasika izao, indrindra ny fifaliana hoe velona ny Andriamanitray. Dia isoronay Andriamanitra izay efa nanomenay ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ho amin'ny rehetra ary nitsodra antinoina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny mandehana ry amin'ny fatokiana ny tompontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.